talata ifolo arby aogositra lasa teo tokony tamin'ny 12 alina zany a rehefa nanao ny fisafona izay isan'ny niaraka taminay moa zany be tanànany ampita tafika dia nahita olona angalatra panneau solaire teo amin'ny anelanelan'ny dikiny Fianarivy sy Falarivo. Dia rehefa nanao fanenjena moa zay a dia tratra tamin'ny fotoana io a 3 lahy izay niaraka tamin'ny fitaovana nampiasainy a dia ny pince, sabatra, tandramokotra, fitaovana maromaro zany a ampiasaina entina angalatra panneau. Dia rehefa nandeha moa ny famitorana ny alina sy ny maraina dia tratra tamin'izany a ny anankiray izay mbola namany ihany moa io. Dia tao anatin'izay famitorana izay a dia niaiky izy efatra amin'ny rahalahy izay tratra fa efa nangalatra panneau miisa 9 izy ary bateria 9. Izy io moa zany a rehefa ao anatin'izay fanadihadiana izay ihany a dia misy toerana fanaterany azy a fa le olona moa zany a le nanaterany azy a dia mbola tsy tratra fa anatin'ny fikaroana moa zay a amin'izao fotoana izao. Marihana koa fa mbola misy anankiray le namany a fa nidiminy a dia mbola tsy tratra ihany koa fa mbola ao anatin'ny fikaroana ihany koa zahay. Ny maniraka andry zareo a rehefa tena natao ny fanadihadiana dia panneau anankiray a sandaina R1 izay nomena an'le irahana isam-batan'olona. Panneau ray R1 isan'olona. Ny hitaterany azy a dia lazainy fa hoentina amina posy na hoentina amina sarety reny a dia asitrika any ambany any. Izay zany ny zava-misy ao anatiny. Mampalahelo mihitsy iny a satria le fananana iombonana lasa tena tsy zarizary. Raha mahita angambontsika hoe ny ety amin'ny commune Ampitatafika mbola mba misy vitsivitsy ihany, fa misy eny amin'ny atao eny amin'ny Anosipahatra iny zao a efa azo lazaina efa tena tapitry ny mpangalatra ny ankamaroany. Io zany raha tsy mametraka fiaraha-miasa areto zay dia manao antsoavo ho an'ny mpampiasa lalana rehetra na ny fiara izy na ny tongotra araka ny tenen'ny commandant de brigade teo a mba hiantso ny gendarmerie. Dia fankasitrahana feno a ho an'ny commandant de brigade ny gendarmerie sy ny élément ny gendarmerie a afa-po mihitsy ny commune Ampitatafika amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny gendarmerie. Ny tonga lavitra moa tsy misy a fa saingy tena hita le ezaka atao a ary vao omaly zay nanao fitsidiana tamin'ny alina dia namanay tafaresaka amin'ny alina eo dia ame tanana zany a toy ny hoe ame bateria vaovao amelomana ny fiaran'ny gendarmerie. Vitan'ny resaka zany le izy atao amin'ny fitiavana be a dia ataoko hoe mety le izy.